Andriamanitro hivavaka izahay ho an'ireo manala fanadinana. Ianao ny laza hoe hanome sainanao aho sy hampianatra anao amin'ny lalakalehanao aho, hitsinjo anao ny maso ka hanolontsainanao aho. Mangataka izahay ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena, fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoratsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehovah. Ampio izy ireo fanahy masino mba tsy hanao erreur, mba tsy ho diso fanapahan-kevitra raha hiatrika fanadinana, tsy manava-tena amin'ny endriny ivelany fa ianao no manavaka azy ireo. Omeo tolo-tsaina ery avy aminao, atotosana ny fanadinana, esory ny tahotra, teboteby, ny fanahiana fa aoka ny fiadananao hitoetra ao am-pon'izy ireo. Ny teninao manambara hoe matoky an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalana. Matoky anao izahay hanolo-tsaina, aza vela hiankina amin'ny fahalalana izy ireo fa hiankina tanteraka aminao. Ankininay 100 isan-jato, 1000 isan-jato ny fanadinana, ary matoky anao izay fa ataonao tanteraka izany. Nitsodrodrano an'ireo izay manala fanadinana izahay, hanolo-tsaina, hanome compétence anao aneny fanahy masina, avokatra, ho tanteraka sy ho tafavoaka ane ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.